amin'ny fifeina lehibe indray no iarahantsika ny amin'ny teny mitia tonga amin'ny fotoana irentsika izay azotsika manaraka ny tenin'ny fampianarana indray larana ino moa zany fahafolo ny fampianarantsika ny amin'ny teny mity amin'ny araba manokana ny dada Malayay avy ny tenako Elia ary miaraba manokana ihany koa ny Osoa amin'izao fitondrasako ny teniny izao ary manonona ny atsarana tsika tokantrano mosa ny atsarany Osoa sy ny asoavany Osoa larana fahafolo ny fampianarantsika araka nefa diniko teo ny ambasadeur-ny Osoa Elia indray no mandro tokantantsika ny amin'ny teny mity fampianarana larana fahafolo ny fampianarantsika zany lohateny moa dia hoe tena noravainy Andriamanitra Abrahama ny didi folo jiosy ary namafisin'ilay zanany zany hoe tena potika zany io didi folo sy lana Mose ary nanapotika anazy voalohany dia ny dadany dia le Andriamanitra Abrahama mihitsiny ny Andriamanitra Abrahama nefa nampianarana antsika foana fa ny anarany dia Yahva. Mahitsy be zany ny teny ary mazava be mihitsy ny teny zao fa maropototra ny fampianarana satria le fanteny napetraky ny olona dia hoe ahoana moa zahatra napetraky ny dadany ko rahavany zanany zany foana moa zany ny tena fanteny napetraky ny olona rehetrarehetra zany hoe tena tsy mitombina mihitsy le teninao ambasadeur-ny Osoa ny antony zavatra nomeny dadany ve dia ny zanany nanany mandrava azy dia iarahantsika mahita mihitsy nefa ny sary ankehitriny iarahana mahita mihitsy ny sary ankehitriny fa ina le sary misy tena le dadany mihitsy no nandrava an'le didi folo sy lalàna Mose voalohany indrindra ianaran'ilay Andriamanitra Abrahama izay nandrava azy moa dia fa Yahva satria ny tapenany mihitsy ny fitandremana ny didi folo sy lalàna Mose no tapenany araka an'ilay Isia 66:3 avetsika vakina ndre mandeha zany izy Isia 66:3 famitinana keliny teo amin'ny larana fahasivy ty Isia 66:3 Isia 66:3 no vakentsika vonina tsy dada Malayava azy Osoa zany izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatrany molaka vozona alika izay mamono omby dia ohatrany mamono olona izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatrany molaka vozona alika izay manatitra fanatitra hohanina dia ohatrany manatitra rakisoa ary izay mandoro didikazo manitra ho fanatitra fahatsirovana dia ohatrany misaotra ny sampy zany hoe io teny io zany dia mahitsy be mihitsy ny teny fa mametraka hoe tsy mety tsony ny fanaovana ny fisorohana bloqué amin'izay zany ny fisorohana dikan'io satria tsy azo atao tsony ny Levitikos 5:12 satria ny Levitikos 5:12 manao ny resaka fanatitra sy ino fisorohana ity zany hoe zay mbola manao an'izany dia tovy amin'ireo zava-doza hoe ohatrany mamono olona ohatrany mamolaka vozona alika ohatrany manatitra rakisoa ary ohatra misaotra ny sampy zany hoe bloqué ny dada Yahva mihitsy ny fanaovana ny ina moa ny fisorohana izay ao amin'ny boky Levitikos 5:12 ka ny sary zany dia mametraka mazava amin'izay hoe ny ten'Andriamanitra io tsy azo ampiana tsy azo anesorana ny didi folo sy lalàna Mose raha vakentsika ny Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 dia milaza mihitsy hoe aza ampianareo ny teny dia aza anesoranareo ny teny fantandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izay nidiko anareo mametraka mahitsy be zany ny teny eto hoe aza ampiana ny teny dia aza anesorana ny teny tandremo io fa didiny avy Andriamanitra nareo ka ny didiny avy Andriamanitra zany dia miteny mihitsy hoe tsy azo ampiana ary tsy azo anesorana ny didi folo sy lalàna Mose eto nefa ny dada Yahva mihitsy atandeny bloqué ny le Levitikos 5:12 izay fanaovana an'ilay fisoronana
aventsika vakina kely aloha zay io fanamafisana foana ny hevitriko toko fenambiny folo ityo io nitapenany dada iava io nonka midiny fatelo ny hevitriko 16-3 de evitreo tsika miditra amin'ny namany 3 raha miditra amin'ny fitoerana masina izy vantotrombola iray atao fanatitra no iota sy ondrila iray atao fanatitra dorana zay aloha zany le hoe mitondra omby sy ondry le resantsika tarikatra amin'ny levitriko toko fa Isaia 66-3 eo amin'ny andininy fahenina dia ampanatony arona ny vantotrombola zay atao fanatitra ny ota zay ho an'ny tenany ka dia anao fanavotana ho an'ny tena sy ho an'ny ankonana izy zay eto zany dia hoe misy koa zany ny fakanale vantotrombola ho atao fanatitra noho ny ota sy ny maro zay mafa zany etrany ambany retsika mahita an'le hoe fakana izy mizy amin'ny andininy izy minakadisany de hoe eo mbola le andiny fadimy ary ny fiangonana zanak'Israely dia andraisany osy lahy roa atao fanatitra ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana reo daholo zany le hoe misy ondry misy osy ary misy omby reo zany le fanaovana le fanatitra ho atao amin'ny zanak'Israely fanafanana azy amin'ny fahotana ary iotantsika hoe fanatitra no ny ota hony zay de ary etra mendeniny fino zany 3:30 sy ny 4:30 am'izay tsika dia mahita hoe fanaovana fanavotana sy fanesohana fahotana ho azy zanak'Israely indray mandesa taona ity zavatra atao ity oke vaketsika andiny 3:30 sy ny 4:30 dia anao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy sy ho an'ny tranon'ilay fionana sy ny altara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra ao amin'ny fiangonana ary dia olanana mandrak'izay ao anareo zany anaovana fanavotana ho azy zanak'Israely indray mandeha isa taona amin'inona hanafahana hahafany amin'ny fahotana rehetra ka ny fanafana amin'ny fahotana rehetrarehetra ho azy zanak'Israely zany dia atao indray mandesa taona amin'ny fitondrana nyity fanatitra ity dia ny omby ondry osy zany io mihitsy zany io fanafana amin'ny fahotana io mihitsy no ny bloqueny dada iava hoe tsy azo atao ntsony nefa nary ny didiny teo hoe lay didy amin'ny Deutéronome 4 teo hoe aza napina aza nesoana dada iava nefa dia tena trandiny nataony dia inona nataony bloqueny avy hatrany le hevitriko toko 240 midika zany tsisy tsony ny fanafana amin'ny fahotana adalana zay miditra ao anatin'ilay didy folo sy ny lalàna Mose zany ireo zay mitandrina sabata mifadiko soa mpandoam-pafolo karena ireo moa zany tena important be amin'zareo io adalàna ao zay miditra amin'izany hevitra zany sy mbola manaraka an'izany didy folo sy lalàna Mose zany tena adalàna mihitsy ny ianao efa tsy fahendrena ntsony efa mitady fahafatesana ho any amin'ny elo mandrakizay ianao ray zay aloha faharo io teny io dia efa midika zany fa tsy azo idirana intsateraka mihitsy zany ary matoa izy ny blokena dia tsy mety intsony ny idiranao sy hitsofotsofona ao ary tsy manisy didy mihitsy na manana io tateorina tsisy mihitsy tsisy teny hoe ao fa ovahana indray izy dia ampidirinao indray nareo tsy misy an'izany mihitsy ary io teny io dia ozy dada iava hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handaingana zanak'olombelona ka hanenina sady tsy mety mandaina izy tsy mety manenina ka rehefa nideny io didy fosy lana Mose io tsy azo idirana intsony tsisy tsony ny famelan-kely ka tsy azo lo idirana intsony dia tsy nanenina izy nanao an'izay sady tsy handainga izy ka hoe ao nefa averiko indray ty rehefa aveo fa raha namerina io dia lasa mandainga izy ny tena maroko satria efa miblokenao kovahanao ndra Nomeria toko 7:20 Nomeria 23 19 Nomeria 23:19 atsika zay Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina moa efa laza va izy ka tsy ho efainy zany na efa niteny va izy ka tsy hotovony zany zany hoe Andriamanitra io zany tsy mba olombelona ka mandainga na olombelona ka manenina
rehefa ny teny izy hoe bloqué tya de bloqué hatramin'ny farany io ary tsy mandainga am'izany mihitsy ny izy na manenina am'izany tsisy lainga mihitsy zany teny zany ka raha izy zany resana de efa ny teny izy hoe tsy mety tsony mitazona an'io a tsy mety tsononareo miditra ao a bloquéko io a ka niny bloqué anazy de izy tena ny mihitsiny izy ny nanomeny io fa izy koa no ny bloqué an'io ary zay blocage zay de tsisy afaka namahintsonona ny kely ary satria na iaosoara de teny izy hoe tsisy foana koa ny amin'ny lalàna literain teny sotra ray azy tsy azoko tena io zany dikan'izay anie tsisy olona mahazo mikitikitika an'io fa idada iava mihitsy no nikitika an'io a tamin'ny alalany ahoana bloqué ny tsisy navelany hiditra intsony ny olona zay ary tsy misy teny mihitsy ny tatioriana ny teny hoe ao fa ny vahako indray zany zavatra zany tsisy tsy nisy teny ny teny hoe ary noho izany de ho vahana indray zany zavatra izany teoriana ty ka ny navoan'le olombelona kely moasy de hoe rehefa tonga Ehosoa dia ny fanaty sy fanaty latsadra tsy malainao fa ity ao tonga ao amin'ny oronam-boky no nanratanao hanao sitraponao Andriamanitra zay teny zay na voafitaka an'rehetra ka lazainy fa hoe natsofoko atao anatin'ny didy folonay hony lay zanak'Andriamanitra donc vakitsika zay te zay aiza ho misy an'izay te karo kely hoe ao amin'ny oronam-boky no nanratanao anahy aiza ry rova ao amin'ny salamo fa 117 zany jerevantsika zany salamo 47 misy teny oloan'io fa aloha jerevantsika mitany aloha tany ao amin'ny andininy faenina ao amin'ny andininy faenina vaketsika aloha salamo 40 de 6:47 ny fanatitra latradra sy ny fanatitra hoanina tsy mba sitraka ao ny sofoko nataonao malady toy zany efa teny efa mazava be amin'ny zanak'Israely hoe tsy mety tsony le fanatitra latradra sy ny fanatitra hoanina tsy mba sitraka ao tsony reny ary ny sofoko izy nataonao malady ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noniota tsy mba nlainao tanao tena efa tsy mety tsonona izy de rehefa tsy mety izy de nisy an'ity teny ity de ity teny ity no everiny mpitondra fivavahana sy ny olona zay tsy mahafantatry nina hoe naverina ao anatin'ny bokyny didy folo zany a sy ny lanina Mose lay zanak'Andriamanitra satria nisy an'ity teny ity tao de hoy izao ity ao tonga ao amin'ny oronam-boky ity ao tonga ao amin'ny oronam-boky no nanoratanahy ny anao sitraponao Andriamanitra no sitrako ary lalanao no ataonatoko de io lay hoe ao amin'ny oronam-boky no nanoratanao nefa nlay dikany ihany nanoratana anazy de le teny milaza ny Ehosoa rehetrrehetra nataon'ny mpaminany fa tsy midika hoe nandeha niverina nampitandrina didy folo Ehosoa ho an'ny jentilisana ho an'ny olona satria rehefa tsy nekeny dada iava intsony le resaka fisolonana dikan'izay raha vatanteraka iny rafitra anankiray iny tsy azo idirana ary tsy naneniny ny dada iava am'izany teny zany satria fa toetrany mihitsy hoe za tsy mba maneniny zany ary za tsy mbotra ny olombelona ka andainga fa rehefa nyteny hoe tsy mahazo idirana intsony de tsy mahazo idirana intsony tsy mba ho tahaka ny olona mivadibadika io Andriamanitra io ka androany ny teny no hidy rapitsinao na Ehosoa miteny hoe aoka ny teninareo hoe ny deny ary rehefa tsy de tsy fa ny akoatran'zetra de avy any amin'ny devoly na le zanak'Andriamanitra zany teny azay mihitsiny zany hoe rehefa nyteny zany dada iava hoe non tsy mety tsony fisinoana dikan'izay rava ny didy folo sy lanina Mose satria tsy azo idirana intsony io fa dada iava zany sady tsy mahazo tsy hoe tsy mahazo fa izy tsy mety manao zany hoe androany izy manao hoe rapitso mivadika anao hoe androany izy manao anao rapitso mivadika hoe rehefa miteny izy hoe tsy azo idirana intsony de tsy azo idirana ary ny porofolo zany tamin'ny hoe nidorana mihitsy ny tempoly mba tsy isanao ny intsony ny olona ny fandorana ny tempoly mihitsy no midika fa tena tsy mety tamin'ntsony ny fanaovana an'ity resaka didy folo ity ka nidorany mihitsy ny tempoly mba tsy isanao ny resaka fanatitra intsony eo anatrehany
midika zany fa rehefa tsitsy ntsony ny fanatitra tsy azo idirana ntsony io didy fosy lana Mose io. Zay ny dikan'izany rehetra zany. Ka ho antsika zany zay mandeha rehetra ny teny dia zao tsy misy ntsony ny teny laza teoriana hoe afaka miditra ao anatin'io didy folo Yahosoa na n'ilay zanak'Andriamanitra satria nahoana tsy azo anampiana io, tsy azo nisorana. Ny lalàna ny famelan-keloka tamin'ny zanak'Israely tamin'ny didy folo, ny lalàna ny famelan-keloka tamin'ny andro ny didy folo dia io vatotromby lasy io, ondry lasy ny osy lahy io, ireo no ampiasaina ho famafana fahotany andriamandesa taona. Izay ilay tsy azo esorina amin'ny didy folo sy lalàna Mose raha vao mitandrina ny didy folo sy lalàna Mose ianao. Ka raha tonga kosa ny teny ity hoe anao ny sitraponao ao anatin'ny ronam-bokony na ny ratanao resaka hafa mihitsy izany teny zany, resaka hafa mihitsy zany. Ity ilay atao hoe ilay zanak'Andriamanitra izay ho tonga hanesitra ny fahotana zao tontolo zao izy ilay fanesoran'ny fahotana zao tontolo zao tsy miditra ry amin'ny didy folo ny resaka satria tsy afaka miditra any intsony ty zanak'Andriamanitra ity fa lalàna hafa amin'izay no entiny satria ilay didy folo sy lalàna Mose efa bare. Dia rehefa ny barena dia ozy ny tenin'ny Yahosoa hoe aoka ny teninareo hoe dia ary rehefa tsy dia tsy fa raha manao eny sy tsy nareo dia volona anao an'iny. Ka raha dada Iavana anao hoe tsia ka nisy ny teny hoe eny tampoka indray mety ambadika dia volona anao an'iny. Nao ke vakitsika ny tenin'ny Yahosoa aiza moa misy an'iny teny iny Matio toka roantsika ato aloha aoka ny teninareo eny ary rehefa tsia dia tsia izay ny rova tasony aloha ka roa kely anatin'ny baiboly ato aloha sy lavana antony azy zany ny tena marina. Fatsika aloha hijerikely izy aoka ny teny hoe ny teny aty amin'ny boky Mateo aloha nijerentsika satria ao ilay izy fa na nijery ny testamenta vaovao koa rehefa lasa tsy haiko ntsony. Mateo ao amin'ny toko fahafiry zany. Raha misy mahitana azy malakilaky dia mba voakely malakilaky izy. Atsika mba tsy taraketo zany. Aoka ny tenareo hoe ny teny. Matteo 5:37 zay angamba izy io Matteo 5:37 Matteo 5:37 ozy Yahosoa zany eto no miteny fa aoka ny teninareo hoe ny teny ary rehefa tsy dia tsy fa izay mihoatra an'izany dia avy amin'ny divoly. Ilay ratsy zany io tiako teneny io. Ka eto zany ny teny voalaza marina rehefa nyteny zany io dada Iava io hoe tsia tsy azo idirana ntsony dia tsy azo idirana ntsony izy nidika an'izay. Fa tsy anao avantura ratsy anao any anay mbola ampidirana ihany dia volona manao an'izay. Rehefa nyteny dada Iava hoe tsy mahazo miditra ntsony nareo, rehefa izay dia tsy mahazo idiranao ntsony nidika an'izay. Tsy azonao ampidiranao mihitsy zany hoe Yahosoa zany na hoe ilay zanak'Andriamanitra zany hoe ao fa tsofoka tondray ity misy barazy eo ilay Deutéronome 4 dia hoe aza nampiana aza niesorana. Na ilay zanak'Andriamanitra kosa nanamafy an'izay hoe aza ampianareo ny teny ao anatin'io teny io tsy misy ho foana akory na dia litera na teny tsotra iray zany amin'ny lalàna. Hoy Yahosoa araka Matteo 5:18 zany hoe ilay dada malala Iavany ny bloqué. Ilay zanak'Andriamanitra kosa ny teny hoe tsy azoko teny io teny io, tsy azonao atsofoka ao anatin'ny didy folo mihitsy zany io zanak'Andriamanitra io dika zay. Zay mihitsy moa ko tiako apetaka eto amin'ilay sary ratsy nataonareo lombelona hoe nobatainareo indray ilay zanak'Andriamanitra dia natsofoka reo tao. Nareo fa tsy zanak'Andriamanitra fa zavatra efa tsy izy Andriamanitra tsy izy natsofoka nareo iny. Lova ketsika ny teny Yahosoa Matteo 5:18 fa namporofona aminareo hoe na ilay zanak'Andriamanitra dia nanizigizina fa tsy azo ampidirinareo anatin'ny didy folo zany mihitsy izy. Satria tsy azo nampiana ny teny ao, tsy azo niesorana. Ny famelan-keloka ao anatin'ny didy folo dia tsy azo nampiana, tsy azo niesorana fa tsy maintsy oly sy osy ary omby ny azo atao ao fa tsy azo soloina olona. Noho izany tsy azo atsofoko ao mihitsy io zanak'Andriamanitra io fa izay nanao an'izany dia voly daholo.
nefa dia tena nanao an'izany daholo rehetrarehetra. Mbola sy tonga saina io devoly io tomponareo io. Mpiara miasa amin'ny devoly ny Andriamanitra tsonao io, mbola sy tonga saina ihany ianao. Ino ny fantika an-dalàna be ty? Miara-mety angentsika io e. Miara-mety angentsika io e. Blocage voalohany ny teny dada Iava, tsy azo atao intsony ny fisorohana. Mihafa tena toky sy andininy ray manontolo mihitsiny, toky ray manontolo ny ara-potika daholo. Dikan'izany rava ny famelan-keloka, zahatra mara famelan-keloka ve hidiranao adalàna aloha zay ho aho. Faharoa, dada Iava no bloqué anazy, tsy azo hidirana intsony, ary izy tsy manenina, ary izy tsy mampandainga, ka rehefa ny tena izy hoe bloqué dia bloqué hatramin'ny farany io, bloqué hatramin'ny farany, tsy azo hidirana intsony. Fahatelo, raha milaza anao fa afaka miditra ao ny zanak'Andriamanitra, ny bokin'ny Deutéronome 4:2 dia mitsipaka hoe tsy azo ampidirina io zanak'Andriamanitra io. Fahaefatra, raha miteny ao fa ilay zanak'Andriamanitra mihitsy nge no afaka miditra amin'izany hevitra izany e, dia ilay zanak'Andriamanitra mihitsy no teny hoe io boky io dia lalàna Mose, dia tsy afaka miditra ao mihitsy izy satria tsisy ho foana akory izy na amin'ny lalàna na litera ray aza mandra-patanteraka izy rehetra. Tsy azonao kitehana io zany raha vao mitsofoka ao anatin'io didifolo ianao. Zany no midika fa tsy afaka miditra ao mihitsy io zanak'Andriamanitra io. Azay napiditra an'ilay zanak'Andriamanitra ao ny akabe teo ilay izy. Miara-nijerentsika teo ilay izy. Dikan'izany tsy azo ampiasaina ravana izy ny dikan'izany. Tsy azo atao ninino io satria mipetraka foana ilay teny hoe tsy azo atao intsony ny fanatitra. Dikan'izany fa tsisy intsony ny famelan-keloka. Dia olo-gaiga ianao raha mbola miditra ao anatin'izy mihitsy ny dikan'izany. Efa agegena adalàna fa tena tsisy azo ifampiresahana amin'izany hevitra izany intsony ny mombany aminao raha mbola hitsofo koa ianao satria mazava ny teny. Zay hiditra amin'izay tsika amin'ny satria dia efa mazava mihitsy izay teny izay hoe inona izany ny resaka nataony Yahosoa. Yahosoa kosany dia nilaza izy fa hampiditra mombany amin'ny fanekena vaovao izay anazy irery ihany. Izy lasa atao fanekena ho an'ny olona, ny didifolo natao fanekena ho an'ny zanak'Israely, fa Yahosoa kosa natao fanekena ho an'ny olona. Ary mba hahatonga ilay fanekena ho an'ny olona hipetraka dia tsy maintsy potena ilay didifolo satria natokana ho an'ny zanak'Israely ihany. Lozika be zany. Ny didifolo natokana ho an'ny zanak'Israely ihany, nefa ny Yahosoa kosany ho an'ny olombelona rehetra manerana an'izao tontolo izao. Dia inona zany ny lozika-njavatra zany satria izy taloha tarikatra, satria hitodika ho any amin'izao tontolo izao zany lay fifandraisan'ny dada Iava, hitodika makany amin'izao tontolo izao fa tsy ho an'ny Israely irery ihany. Zay no mahatonga ny hoe tsy maintsy ravany didifolo io satria ho an'ny olona rehetra amin'izay ny fanekena. Raha vao mipetraka eo mantsy didifolo dia tsy afaka manatona ny dada Iava ny jetilisa. Satria ny didifolo dia natokana ho an'ny zanak'Israely irery dia tsisy afaka manatona anazy ny jetilisa ny dikan'izay. Kanefa satria hoe ho an'izao tontolo izao amin'izay ny fanekena dia niditra amin'izay ny zava-baovao dia avakitsika amin'izay ny teny araka amin'ny bokin'ny Isaia. Dia izay ny antony nandravana ny didifolo mety tsy mila antsika amin'izay satria ho ampidirina ny jetilisa. Isaia 42:6 izao voalaza ao. Izao Iava efa niantso anao tamin'ny famarihana, nitantana ny tananao za ka hiaro anao, dia hanome anao ho fanekena ho an'ny olona dia ho fanazavana ny jetilisa. Di tsara be mihitsy izy, tena lasa fanekena ho an'ny olona Yahosoa ary ho fanazavana ny jetilisa. Zany hoe tafiditra zany ny jetilisa ny dikan'izao re olona, miditra amin'izay ny jetilisa amin'ity fanekena homenan'ny olona rehetrarehetra ity, ary ho lasa famonjena hatrany amin'ny farantany. Avakitsika izay teny izay hoe famonjena hatrany amin'ny farantany. Isaia izay moa zany izy lokaroantsika kely izy hoe izay misy an'izay Isaia 48 angamba nisy Isaia 49 dia 6. Isaia 49:6 no vakitsika indray. Isaia 49:6. Isaia 49:6 vakitsika indray ty amin'ny anaran'ny Yahosoa. Eno izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoka hanandratra ny firenen'ny Yakoba ianao,
sy ampody ny Israely sisa voaro. Io zany le hoe mamerina ny Israely sisa voaro, mbola misy ampidina zany ny Israelianina ndika an'izay. Fa omeko fanazavana ny jentilisa koa ianao a. Zany hoe ty zanak'Andriamanitra zay nanao fanekena ho an'io le tesany a, ho lasa fanazavana ny jentilisa ary ho famonjena, famonjeko izy dada Iava hatrany amin'ny farany tany. Lasa hoe ho famonjena hatrany amin'ny farany tany izy. Nampidirina ny jentilisa ndika an'izay. Ka raha ampidirina ny jentilisa, tsy mety le didy folo, satria le didy folo efa misy teny hoe didy ho an'ny zanak'Israely rery ihany. Zay le hoe tsy azo anao ampinana, tsy azo anesoana. De tsy mety mihitsy e. Tsy azo ampifandraisana amin'ny didy folo tsony zany ty zanak'Andriamanitra ty ndika an'izany, satria izy de manana lalàna hoe ampitambatra amin'Andriamanitra ny jentilisa indray. Nefa le jentilisa tsy mahazo mifandray amin'ny didy folo, satria ilay didy folo misy teny hoe tsy natao anareo ty didy folo ty, ary natokana ny Israely rery ihany no mitandrina an'io. De tsy mety ho an'ny jentilisa zay any amin'ny toeran-kafa misy anazy. Ho atambatra nefa andreo araka amin'ny dada Iava, atahoana mampitambatra anazy lôjika be amin'izay, satria iverany amin'ny dada Iava amin'izay ny olombelona rehetrarehetra zany de nitovy amin'izay ny lalakalehan'le zanany tamin'le dadany, de dadany bloquen'le didy folo, fa le zanany kosany nandrava anazy teo amin'ny azy fijaliana. Zay le izy mitohy ny asany dika zay. Dada mala Iava ny bloquen'le didy folo, tsy mahazo mety loatra fa tezitra tamin'ny Israelianina izy. Zany lazaiko anareo hoe mandrakandro anenge tezitra tamin'ny Israely io dada Iava io, satria tsy nivahany tsony le teny hoe bloquena ny fisorohana. De tany amin'ny didy folo zany. Fa ato amin'ny Yehosoa kosa le fanekena vaovao de tena nisy amin'izay lasa mpisorona ny olona, sady lasa mpisorona ny olona, lasa fanaty ny olona, meko antsika deo sy toko rehefa avy eo. Fa ato amin'ny Yehosoa ilaina tsony hoe fanekena vaovao. Io aloha jevantsika hoe Yahosoa mihitsy le atao hoe fanekena vaovao, satria ny rano mihitsy ny no atao hoe rano ny fanekena vaovao, ka anazy io raha io. Ka le raha mihitsy ny no atao hoe rano ny fanekena vaovao de izy zany le fanekena vaovao ny dikan'izay araka ny bokin'ny Matteo re avy antsika dia avoakako ary amin'ny écran rehefa avy eo Matteo 28 film izy. Jevatsika nay aloha Matteo 28 27 anoany zany 27 28 ataontsika ary hijery le Matteo 27 28 eo angambany izay. Matteo 28 aloha sao de 10 26 ty sa 28 ohatrany tao 26 Matteo 26 de andininy fa 28 eo angambany izay da soary hoe amin'ny andininy fa 27 Matteo 26 27 ary nandraika pokisika noho ny efa nisaotra dia natony azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ity. De 28 fa ity no rako de ny amin'ny fanekena zay latsaka ao amin'ny maro ho famelan-keloko. De io fanekena moa zany misy fanamarena kely io, de fanekena vaovao izy io any amin'ny any ambanimbany any, fa amity moa tsy misy satria ty application de tsy miteny izay, fa any amin'le baiboly any de misy soratra mitsy mazava mihitsy hoe fanekena vaovao, petraka tsara eo zany le izy. Any hoe ity no fanekena vaovao amin'ny rako ny dikan'izay teny zay zany. Nipetraka zany fa le fanekena tarisy akarandro eo zany de rehefa niseho le zanak'Andriamanitra de io le atao hoe fanekena vaovao. Ka le fanekena vaovao zany matoy hipetraka de tsy maintsy miala le fanekena didy folo teo aloha, tsy maintsy miala le fanekena didy folo teo aloha. De ny fanekena zay misy lalàna Mose, lalàna Mose zany sy ny didy folo tsy maintsy miala iny zany ny dikan'izay. Manjary tsy tafiditra ny jentilisa raha mbola eo mihitsy ny io satria le didy folo sy lalàna Mose efa nomenantsika teo fa natokana ho an'ny zanak'Israely rery ihany. Ary efa niblokeny nefa le izy hoe zay miditra eo de lasa mpanota, ka zavatra mampanota ve nomena ny jentilisa aza aminareo. De ijareo kely adalan'le olombelona tena dalàna mahatsiravina mihitsy nalain'zareo ny didy folo ny fisorohana ny sorona. Io zany hoe anao manao resaka le reto zay mihitsy niverenako fonina iziko de ny batain'le zanak'Andriamanitra de natsofony teo tena adalana. Zao tontolo zao ny raha nanao an'izany
Zany na to hoe tevolony nampanao an'io, le Andriamanitra tsy izy ny tomponao no nampanao an'io, mahatonga saina fa tena nataony nanota tena faharatampony ny adalàna mihitsy ny satria io zanak'Andriamanitra io tsy afaka mitsofoko amin'le didy folo intsony ny antony le teny eo amin'ny teny hoe tsy azo anapita, tsy azo nesoana, dia tsy afaka miditra eo izy ny dikan'izay. Diso aloha zany nareo, ary tena diso be mahatsiravina mihitsy. Ary le zanaka tsy nanohitra ny tenin'ny dadany, satria mahazanaka ny zanaka dia tsy mahazo manohitra ny dadany izy, ka raha ny tenin'ny dadany hoe bolokeko ty, dia izy koa tsy maintsy mandeha amin'izay hevitra zay. Inona amin'izay nataony aza? Tena nipotehiny teo amin'ny hazo fijaliana ilay izy mo vita le fanekena vaovao. Zay nataon'ilay zanaka zay. Dao antsika ary hijery zava-bitany araka amin'ny bokiny. Tena tonga nantenareo aza manendrikendrika ny apôstôly zany, fa ny apôstôly ve izy indray ve dehibe ko an-dada Iava hoe ao fa sokafana indray ty fa azo tandremana didy azo tany malagasy ny hafa firenena didy folo. Aza miteniteny foana mihitsy no ahenao. Lovaka antsika ny baiboly miteny hoe rava ny didy folo. Efesianina 2:15. Efesianina 2:15. Tiany nataon'le zanany ary ty, fanaraka tsara tamin'ny tenin'ny dadany. Efesianina 2:15. Fa tao amin'ny nofony nandravany ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana mba hanakambany antsika roa to tao amin'ny tenany olombovao iray ka nanaovan'ny fihavanana. Tao amin'ny nofony Ehosoa zany nandravana ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana, lalàna ny didy folo zany resahana zany. Loka vekitsika amin'ny teny frantsay izy io hoe amin'ny teny frantsay Efesien izy misy teo Efesien 2:15. Efesien 2:15. Ino nge? Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, Yahushua a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Tena nesoriny daholo mihitsy ny valeur n'izany lalàna Mosè zany. Toute la valeur à la loi de Moïse et à ses commandements. Ny nongotany daholo zany. Raha vao mai grave be valeur ny lalàna ve nongotanao, tsy loza ve zany dikan'izany. Grave be ty phrase anakiraiky aty. Nao hoe jevantsika amin'ny teny anglisy ina reny dikan'io amin'ny teny anglisy. Mbola tsy namaky an'ity ato raha vao mai koa tena tantara be. Avoaka riry teknisianina. Le teo sao dia tsy navoaka anareo? Ay. Ephesians chapter 2 verse 15. He abolished the Jewish law with its commandments and rules. Why? In order to create out of the two races one new people in union with himself. In this way, ozy ny indiana mamaky io in this way ozy na in this way making peace. Zay ny fanaovan'ny indiana mamaky an'io satria ny azy W ataony V na B. Zay. Zany hoe he abolished the Jewish law. Tena nipoteny lalàna ny jiosy with its commandments nga vakio nareo miaraka amin'ny didy folo and rules sy ny rehetrarehetra instruction anatiny ao zany zay ny rules moa zany de hoe zay rehetra mikasikasika any amin'izay resaky zay zany. Rava daholo ny didy folo sy lalàna Mosè. Mahitsy be mihitsy io teny io. Miaraka amin'ny commandement kena moa ny Jewish law afa-tsy ny didy folo sy lalàna Mosè. Zay ny lalàna an'izay hoe rava ozy ny tenin'Andriamanitra. Ka zay zany mivaly tenanao amin'ny teny hoe ao ny didy folo ny ravana. Ka le zana mihitsy ny nandravana azy satria rehefa mibloke ny dadany le didy folo tarika hatramin'ilay fisolohany lozika ny vonoany amin'izay teo amin'ny azy fitsaliana.
ko ny zanany dia nyconfirme mihitsy aza hoe izy no tena fitaovana nampiasain'ny dadany a nandravany didy fosilana mose dika zany fa nialan'io dadany io mihitsy ny zanak'Israely fa tena tsy tiany aza ka zay lalàna nampifandray anazy tamin'zareo a potehiny zany ilazaka hoe aza mitomany ho jiosy ianao fa zava-dozy zany mitomany lozy ianao raha vao zany ny tadiavinao tsy misy dada iava zany Andriamanitra Abrahama zany nampitandrina io didy folo izany tsony a io rehefa blokeky mbola hidiranao tao iny ary na ny Israeliana raha tsy mahazo mitandrina io tsony fa raha izy mitandrina io a mbola miantsiady amin'ny dada iava na ny Israeliana raha tsy mahazo mitandrina io tsony zay na tonga ny Ehosua hoe tonga mironom-bokinao vonao hitondra ny fanekena vaovao fa ny didy folo tsy azo iverenana tsony satria dada iava no bloke an'iny voalohany a moa Ehosua tsy afaka mitsofoka ao anatin'ny rafitra iny a no zany mipetraka amin'izay ny fanekena vaovao zao entin'ny Elia zao ary rehefa tonga Elia afaka mifahotana daholo ny olona izay niaraka tamin'ny Elia ary lasa tsy mahay manotainy tsony satria tafaraka amin'le tena famarinana Yahosua lay fanekena vaovao lay zanaka ny dada malala Yahava tsy mahay manotany tsony izay miaraka aminy nanomboka tany amin'ny taona 1984 izany fampianarana zany nandeha tsy mahay manotainy tsony izay miaraka amin'ny ambasadorany Yahosua efatrany zany ataonao na mangalatra n'izany teny zany zao ka iady hoe 1995 1994 1990 fa mba firy taona aloha anao tamin'izany fa ity teny ity kosa ny dia niainga tamin'ny taona 1984 ary misy vavolombelona zany atao amin'ny fiangonan'ny Yahosua ato misy mihitsy zay ny tonga natantara hoe mahafantatra an'izany io le ny akatsy fa tena nisy zany sary zany moa ny taratasy fiangonana tamin'ny voalohany tato aza ny mpianatry ny tompo tamin'ny taona 1986 85 amany izy izy tira na io 85 na 86 fa tsy tadidiko tsony fa zay ny taratasy ety aminay aty voalohany zay zany mbana voalohany tamin'izany nanomboka ny toro ny tenin'ny Yahosua dia nanana zay taratasy zay nafana ny toro-teny manerana ty Antananarivo ty tamin'izany ianao mba taiza tamin'izany 1984 zany bataiza ianao tamin'izany dia zany ve no angalarinao tahaka zany efa ela be ohatr' izany no ianao tahaka mbola tsy menatra foana vena belantsika aniny aloha dia hiditsantsika indray amin'ny teny frantsay hafa indray zany tsika zany oke jery baiboly hafa indray tsika dia zay avo hiditra amin'ny teny jiosy rehefa avy eo Ephésiens chapitre 2 verset 15 Ephésiens chapitre 2 verset 15 Ephésiens zany ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances io zany izy dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix zany hoe ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions zany hoe noravany tao amin'ny nofiny ny lalàna ny didy lalàna ao anatin'ny didy rehetrarehetra zany a dans ses prescriptions ao ny fitsipika rehetra ao anatiny ao ny didy sy ny fitsipika zany a rava tao amin'ny nofiny Yahosua mazava be mihitsy io sary io mba hafana mampikambana olona anankiray a ho lasa anankiray ny olona anankiroa tao amin'ny Yahosua ary lasa napetraka ny fihavanana amin'reto karazan'ireo reto tsy iza moa fa ny jiosy ny jentilisa zany satria niady reo tamin'ny androny didy folo mandroaka fahafirenena mamono fahafirenena foana ny Israelianina zany zava-misy aloha tany zany dia nipiteny Yahosua daholo zany rehetrarehetra zany a teo amin'ny azo fijaliana ka ny azo fijaliana ny Yahosua dia egalina famonoana ny didy folo sy lalàna Mose zay dao rehefa kitsika indray ny io zay baiboly katolika romanina amin'ny teny frantsay io a dao indray tsika hijery ny teny hébreu baiboly hébreu indray nijery evantsika eto a ao amin'ny Sefer Efesim fa meko anareo fa averintsika ihany Sefer Efesim Sefer avoy amizay ry Sefer Efesim io izy io baiboly jiosy ty zany dikan'izay a chapter 2 verse 15
ohatra miteny anglais ihany tsika zany rova raha mitoy zao. Tsy mampanino zany ilaina foana zany am'izao any farany zao. Io ala izy io io le teny jiosy io ambony io io izy io be de be ay zany izy zany tsy andany la andro ela be tsika fa radiovakitsika midikany ny transliteration to ambany ato tany de tatsika mivandravany eto zao ty Torah be ty hoe io izy io Torah zany le potika raha olona io rava le Torah dao raha vakitsika lizy babatlo haeba bibsaro et torat habitsot vatrikota sy ny mahasamihafa ny tsy idirantsika iny fa ny resana eto zany nozy ny teny zareo jiosy resaka Torah ny resana eto de ny didy folo sy lalanina Mose mihitsy zany ny resana eto hoy ny baiboly ny jiosy na ny sefer Torah ny jiosy ka raha ny sefer Torah ny jiosy zany no miteny eto amin'ny Efesianina 2:15 fa Torah le izy inona ny dikany ary ato moa tsy misy teny frantsay na teny gasy fa de tsy misy teny anglisy ndray hoe raha tsika mijery zany izy moa zany teny anglisy amity voilà by abolition in his flesh the hostility which is the law of commandments in toy content in ordinances so that in his aleo janona amizay belehibe zay ato zany de miteny hoe by abolishing in his flesh ohatran'le tarikatry hany tamin'ny alalan'ny nofony nandravan'ny hostility io zany le fandrafina ina le fandrafina which is the law of commandments tsy na fa ny didy folo sy lanina Mose de io didy folo sy lanina Mose mihitsy le navoaka irembony ary hoe Torat et Torat ka ny baiboliny jiosy zany de mamoaka mihitsy fa ny rava teo amin'ny hazo fijaliana olombela reto ato ambony tany de ny Torah ary ny ateo Torah de ny didy folo sy lalàna Mose sota betsaka ny dada iavasy eo so atsika ny am'izany famarinana zany sa misy ho ampiana koa inarosony moa zany no ampiana am'izany rava ny didy folo ny dikan'izay niara-ny asa izy mianaka ny tena marina nanampy tsara ny dadany mihitsy le zanany ny dadany ny bloke tsy azodirana ntsony ato de ny zanany namono azy teo amin'ny azy fijaliana rava teo amin'ny azy fijaliana ny didy folo sy lalàna Mose mbola maly ianao voporofo mihitsy ny original aiza ntsony zay tokony hitandremanao ny didy folo zao lalàna aiza ny idiranao ao satria ny dada iavano ny bloke an'io tsisy famelan-keloka ntsony zay miditra ao porofony zany ianareo etra zay milaza fampanota Hébreu 7 Hébreu 7 nandravana ny didy taloha ho an'ny Hébreu noho izy malemy sady tsy manasoa mazavabe zany fa tena rava zany ny didy folo sy lalàna Mose eto aty bokin'ny Hébreu vaketsika io satria tsy nahalavorarina inona inona ny lalàna ka dia nampidirina fanantenana tsaratsara koa zay nataonantsika an'Andriamanitra ka io moa Yahosoa le hoe ampidirina ny fanantenana tsaratsara koa Yahosoa zay voaporofo zany fa tena rava ny didy taloha ka ny didy taloha raha ny Hébreu ny resanao de ny didy folo sy lalàna Mose zany hoe vaketsika amin'ny teny frantsay chapitre 7 verset 18-19 l'ancienne règle a été imparfaite et inutile alors on l'a supprimée aikousé de raha mbola tsy mahay nidika ny verbe supprimer anao de dana miverina keny am'le classe de CTM miverina maka CP fa mahainy zareo ao kosa zany 19 la loi de Moïse n'a rien produit de parfait zay les lois de Moïse zany resany eto ty l'ancienne règle on a supprimé l'ancienne règle la loi de Moïse parce que cette loi n'a rien produit de quelque chose de parfait donc bien sûr on l'a supprimé ho an'izay meteny français de mahay zay teniko zay zany hoe tsy lanintsony le didy folo sy lalàna Mose satria
tsy mahatonga olona parfait, ancienne règle, ancienne loi, io zany aleo potehina any de ny potehiny Jehosoa izy ary ny apôstôly Paoly mivavolombelona napotika anazy. Ny apôstôly Paoly mihitsy zao miconforme amin'ny tenin'ny dada Yava sy miconforme amin'ny tenin'ny Jehosoa, fa ny apôstôly ny sasany le miteniteny foana tsy le any amints'izy reny milaza fa hoe ny apôstôly ndreo nameriny io tandrina didifolo mba amisainy lehibe noho ny dada Yavanga zany apôstôly zany aminao, mahery noho ny dada Yavanga izy nga, mahery noho ny Andriamanitra Abrahama, mahery noho Jehosoa nga izy aminao. Jehosoa raha tsy niditra tamin'izany hoe namerina ny afafina tamin'ny didifolo zany, aiza koa mampitombona an'izany aminao. Tarova dia redirediny tena mpamosavy mihitsy le mampitandro olona didifolo io. Dada Yava bloqueny io, Jehosoa nandravana io, dia tsy mentra azy ireo ny apôstôly ndreo niverina napiditra n'izany sary zany. Mana ambany ny Andriamanitra Abrahama nareo amin'izany hevitrinareo zany hoe ny apôstôly ndray zany mamerina an'io le hitandrina didifolo, fa mba misaina ve nareo e? Fa na le zanak'Andriamanitra ambaninareo, indrindra le dadany ambaninareo, fa iza mihitsy nareo e? Tsy misy teny mihitsy nefa hoe mamahany io hatramin'ny farany. Aiza nisy tenin'ny mpaminany ny teny hoe ao vavahako indray ty, fa na Jehosoa raha ny teny mihitsy hoe tsy azoko teny ange, tsy azo anampiny io, tsy azo nesoany e, na izy ara zany tsy afaka mitsofoka ao ny dika azy zany. Ary zany no profa tena foana ny didy fosy lanina Mose fa miditra amin'izay ny fanekena vaovao Jehosoa sy ny lalàna ny Jehosoa. Zay na tonga hoe tena misy lalàna mihitsy ny Jehosoa vakitsikara ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay sary zandrea. Lalàna ny Jehosoa hitantsika mihitsy ao amin'ny Jaona 12, io lalàna ny Jehosoa amin'izay raha olona ny arahana zao ampianarin'ny Elia zao, dia zay ho any amin'ny lanitra tonga daholo manatona ny Elia. Zay na tonga ny Elia amin'ny teny hoe manatona ny Elia amin'izay. Ndreo iaraka amin'ny Elia ho any amin'ny Jehosoa tsiketetra, ho any amin'ny lanitra zay misy any dada malala Yava andao ny bagazy ndreo iaraka amin'ny Elia amin'izay. Jaona 12 49-50 vakitsika zao ndray ny teny ary hoe manomboka eto lalànan'ny Jehosoa amin'izay aloha rahanao tsy misy idirana didifolo tsony. Jaona 12 49-50 satria tsy niteny ho ahy eo faniraizana niraka izy no nandidy azy tsy maintsy ho lazaiko sy izay tsy maintsy ho ampianariko, ary fantatry fa ny didiny no fiainana mandrakizay, koa ny zavatra lazaiko ary dia lazaiko araka ny zay volazandray tamiko. Mazava be zany fa tena misy ny didiny ray, misy didiny ray vaovao zany zay nentin'ny Jehosoa, fa tsy mifandray amin'ny didifolo intsony. Tahaka lalam-panorenana io, misy lalam-panorenana spesiala ho an'ny Amerikana anazy iny, misy kosa lalam-panorenana spesiala ho malagasy ho amin'ny malagasy iny, dia ohatran'izay io. Ny lalam-panorenana didifolo natokana ho an'ny Israeliana anazy, ny lalam-panorenana ny Jehosoa kosa natokana ho an'ny jentilisa atsika indray zay, maiza mandray amin'izay le izy, samy manana ny azy amin'izay io. Zay teo vovonjy miaraka amin'ny Jehosoa, manaraka ny lalam-panorenana Jehosoa zao ampianarin'ny Elia zao, lasa olo masina, tsy mahay manao tenitsony, lasa tena olona tsara mihitsy ny ianao. Adala zay tsy mety tam'izany. Zava mitenao fa zatra tsara nge ty ampianarinao ty, fa ny devolo manapotika an'le famarinana foana e. Asakasakanao zay mbola heny feona devoly any any. Zay na tonga nampianatra hoe devoly ia madevoly azy dia tsy maintsy manaratsy Elia zany, fa asany zany. Fa ny anjaranao kosa mihaino amin'izay ny tenin'ny Elia dia fantaro fa tena mpamonjy izy ary mpanavitra. Dao iaraka amin'ny Elia amin'izay. Any amin'ny lanitra tsika. Tena ho tantanako tongany ianao fa aza matahotra zany. Fa aviany zany Elia zany riverinany izy matoa navita nampianatra anao tahaka an'izao. Ary matoa ny resultat miaraka amin'ny Elia tsisy olona manao ratsy intsony. Afa-tsy ny devoly zay miditra dia mody manao ny adalàna izy mba hanaratsina fanjakany Jehosoa. Avery izy anao miavaka eny foana izy efa aveo. Fa atao amin'ny Jehosoa miaraka amin'ny Elia tena tsy manao ratsy intsony tena izy. Zay ny eo amin'ny Jehosoa zay. Zay le teo hoe miaraka amin'ny Elia zay. Mahafinaritra be mihitsy. Ka misy lalàna ny Jehosoa ary amananantsika anazy ny Korintiana voalohany 14:37 ny apôstôly aza nametraka mihitsy ny hoe tena misy ny lalàna ny Jehosoa. Korintiana voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany. Korintiana voalohany 14:37 na manana fanahy
dia aoko fantany tsara fa didiny tompo izay soratako ho anareo. Misy mihitsy zany ny didiny Yehosoa ny dikan'izay. Ka ny didiny Yehosoa zao arahana atao amin'ny Yehosoa zao. Tsy misy ifandraisany amin'ny didy folo intsony. Fa izay nipetraka atao anatin'ny didy folo rehetrarehetra hatramin'izay dia ireo izay milaza fa tsy maintsy mpanota ireo. Iny hoe efa olombelona mitanyzany e, miala atao ny dikan'izay. Aza manaraka an'ireo intsony, andao anaraka ny Elia. Izao tontolo izao mihitsy no antsoko hoe andao anaraka ny Eliana rehetrarehetra. Fa tena tsy mahay manao ratsy intsony izay miaraka amin'ny Yehosoa ilay toriany Elia. Elia Eliana no mitory izay teny Yehosoa zay. Fa ny ankoatran'ny Elia olona jiolahy sy mpangahatra ary tevoly a, mpangalatahaka fotsiny tsisy nina fantany eo. Mbola mpampitandrina didy folo daholo reny. Ray ihany ny patroan'ireny ihany. Fa Elia kosany dia miaraka amin'izany dada malaya Yahva izay naniraka azy, ilay namorona anareo, sy Yehosoa izay nanamboatra anareo. Mifarana ny teny koa, miraso antsika samy teny Yehosoa ny amin'izany teny zany a, ny beba manatony ny Yehosoa. Fa dimy mangalatra an'izao fampianarana izao rehefa resy lahatra, aza manao an'izany. Izay ny lesona antsika amin'ny faraka ambin'ny folo indray, dia antsika hariva afaka aza. Saotra betsaka dada malaya Yahva ny amin'ny teny. Matoky hafa voarainy tsiray avy izay fahamarinana izay. Fantany mihitsy ny ankehitriny ny fahamarinana ary izany ny etsoko azy hoe ny fanahy izay iverina ho any aminao, dada malaya Yahva ao, mahaiza mihaino ny tenin'ny Elia. Mangataka Elia ho afainganina ny famerenana ny fanahy rehetrarehetra izay ho any aminao dada malaya Yahva. Ho any aminao, ho any amin'ny lantilanty, ho any aminao any, dia ho any aminao sy Yehosoa. Vonjeo ny olona, azarena ny olona dado, fa vonjeo izy mba hitodika ho any aminao. Voninahitra honao mandrakizay. Amarino ny teninao dada malaya Yahva. Aoka ny fanahy tsy hipetrapetraka intsony, fa voantsonao ho any aminao. Hiazakazaka amin'izay ny fanahy rehetrarehetra, hitady ianao, tsy salasala intsony, fa mazava loatra ny teny, ary tena mazava ny fanazavana. Vonjeo ny olona aza dada malaya Yahva. Ianao ihany mahay manao an'izany. Izany mahatonga ny Elia mangataka hoe sokafo ny lalan'ilay fanahy, hitodika ho any aminao, sokafo ho any aminao izy. Izany teny izany mamerina azy ho any aminao. Ary aoka tena hiara hiasa daholo ny lantilanitra ho amin'ny famarinana ny olona dada malaya Yahva ho any aminao. Amarino izany tenin'ny Elia aza, ho voninahitsy ny ranao masina. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Saotra dada malaya Yahva, saotra Yehosoa. Halleluia, amen. Dia mirary isotsika etrasa amin'ny teny Yehosoa, izay indreny ny hafarany tentsika tamin'io dia, dia ho tahiny Yehosoa tony a, tapo amin'izay ny hevitra manarahany dada Yahva sy Yehosoa, manarahany Elia fa Elia no hitany hoe tia tany zao a, ndao hiaraka amiko. Ho aiza, ho any amin'ny lantilanitra antsika, ary fampitantana amiko ianao, ho entiko ho any aminay ianao a, ho any amin'ny Yehosoa, ndao ary. Dia miraso antsika samy teny Yehosoa, ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka andray a, dia ireo matory azy.